nanatotosany adidiny eo amin'izay fambolekazo ihany koa ny avy eo anivon'ny ministeran'ny poste ny fifandraisan-davitra ny ahitao arakajo mirindra androany teny Mieritsa Tosika mpiasa manodidina ny 700 no indray tonga namboly azo ka zanakazo 503 no voavoly tamin'izany farany ena Razafindravelo. Zavatra lehibe ao anatin'ny vina ny fitiavana tanindrazana ary tsika rehetrarehetra reto matoa tongeto dia fitiavana fitandrazana no amafisitsika izay mipetraka mazava ao anatin'ny vinany filoham-pirenena izay arahantsika. Zavatra tena anisan'ny zavatra ho arahako maso satria izay zava-dehibe manaraka ny vintsika dia ataontsika ampitiavana ny tanindrazana. Izay fomba fijery fiaramentana anaty firaisan-kina ho mariky ny fitiavan-tanindrazana izay no nahatongavan'ireo mpiasa avy amin'ny ministeran'ny poste ny fifandraisan-davitra ary ny ahitao arakajy mirindra namboly zanakazo tety Mieritsa Tosika androany. Nahatratra 700 ireo mpiasa niarany salahy ho fanatrarana ny vina napetraky ny filoham-pirenena andrakotra alan'i Madagasikara. Natao ampitiavana ny tanindrazana ny fambolena ireo zanakazo ary hotohizana anatin'izay fomba fijery izay hatrany ny fanaraha-maso azy ireo isam-bolana ho ny ministry ny poste. Ifandimby ireo sampandraraha ao anatin'ny ministera hijery akaiky sy karakara isam-bolana ireo zanakazo ireo. Ary tsy hijanona hatreo asa aingana zany izy fa ataoko ny fitaizana mba tonga azy haritra dia isaky ny volana dia ho avy tsy maintsy misy foana direction anankiray makity karakara sy mikolokolo zavatra natao androany. Tsy hijanona amin'ny fambolekazo ny fiara-mientana amin'ny asa tsara toy izao fa hoentina hatrany ambirao ary roso amin'ny fampivoarana lovain-jafy araka ny fomba fiasan'ny ministera aingana kanefa maharitra.